tadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro filomisato, akempofola. Za tsy namana amin'izaniza tsony mpamadika daholo ny olona rehetra tena. Joanna tsy ny olona rehetra no manahirana raha nisy olona ray nanahirana jodasy daholo maman io ara tsy haiko na mety hamadika anako. Joanna aza manaiky fitahany devolo reratsaina ohatran'izany rehefa nisy zavatra nandona. Tena fay tsy namana amin'izaniza tsony fa ilana ny seho tantarao aloha. Ta maman le namako be iny ny fahasoavana. Ka efa zany ara hoe fahasoavana ny anarany. De tena tsy fahasoavana mihitsy izy fa ozona angambany de zao. Andray enoy alony nataony. Zay zany le namana be nomeko anazy daholo ny tokoko tsy misy momba amiko miafina aminy de nampindramiko azy zany ny findayako. Telefônina ndry. De ozy izy hoe tsy hita le izy de kakabe de tena nitadiavinay miaraka de tsy hita tsy any an-tranony tsy ady ampianarana tsy anaty akanjo. De aveo le izy afaka ray volana androany naveriny taminahy de hoe taiza olona izy tany anaty kiraro. Za ve de ino an'izany tany anaty kiraro. Mety ho tany anaty kiraro. Nefa le izy le tam'le natsotsika reny le telefona naneno fony. Asa kosa aloha fa mety de nisy nampiasa mihitsy le izy. Eny de anaty kiraro mihitsy ve? Jodasy daholo ny olona rehetra. Fandrafetana vera angamba. Tsy hoe fandrafetana ny dikan'izany mandrafitra ny dikany hoe fandrafetana fandrafina ny fandrafina mankony. Ny olona aloha tsy azo antoka ny olona mety miovaova ihany. Nandria koa ara misy fotoana mety miovaova. Fa matoky. Ny dikan'izany nefa tsy hoe maka fo feny fankahalana sy fo te hamalifaty sy fo tezitra tahak'izany. Ngany tsy indriny nataon'ny Davida rehefa nisy nanao zavatra ohatran'izany izy. Ka Davida anie mpanjaka I Davida soratan'Andriamanitra hoe olaraka ny fony dao enarana ny toepony. Salamy 5:7 jerentsika 5:7. Avy aloha ary misento kely aloha de aza misaina n'izany zavatra mavesatra rehetra zany. Alefa soary hoe Salamy 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavako de valiany fandrafina. Hitandry zany. Fa izao kosa dia mivavaka. Fa hitandry saineny David zay. Fa sarotra be aloha zany. Ka zay le amin'ny tenin'Andriamanitra sofa misy zavatra sarotra tahak'izao itenenana hoe tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika mihitsy. Fa zay ny tiany tompo ataontsika. Iankina amin'ny tompontsika hoe tompo za hianatra hivavaka. Rehefa mahatsapa tena hoe misy tena ohatra misy mpamadika mihitsy amin'ny fiainana. Ny fitiavako ahoana ho izy? Ny fitiavako de valiany fandrafina. Fa za kosa de mivavaka. Ny fitiavako de valiany fandrafina. Fa za kosa de mivavaka. Salamy 5:7 zany tenin'Andriamanitra zany. Toe-po mihitsy zany ampianarin'ny tompo antsika zany Ary tena toe-po enjana aloha zany sady fahendrena faratampony mihitsy angambany. Tsy hoe angambany fa zay ny tenin'Andriamanitra tena fahendrena. Io zany fampiankina amin'le teny hoe valio amin'ny soa ny ratsy. Tena izay indrindra fa alohany anaovana an'izay de mivavaka. Le mivavaka mantsy mitodika eo amin'ny tompo hoe Jesosy pio ahita n'ity tranga tena manavesatra ty amin'ny masonao. Salamy 5:7 Ny fitiavako dia valiany fandrafina fa izao kosa dia mivavaka. Tsika rehetra mihitsy hianatra an'izany Salamy 5:7 zany. Ny fitiavako dia valiany fandrafina fa za kosa dia mivavaka. Zay le tenin'Andriamanitra dia andao hianatra hivavaka ho an'izay manavesatra tsika rehetra tsika. Amotsitra n'le raharay ao anatrehan'ny tompo dia tsy azo nangidi-pona kely ary. Fa ahoana ny ainan'i Davida moa amin'ny Salamy 5:7 Ny fitiavako dia valiany fandrafina
fa izao kosa dia mivavaka. Ny fitiavako dia valiany fandrafiana, fa zaho kosa dia mivavaka. Vavaka anao maliana n'izany rehetrarehetra izany ravako, tahiny tompo ary. Ombay misadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny 17 hatramin'ny 10.